Ampianarina amin'ny lalao ilay bolongany anankiroa aloha e lahy. Afaka hotsakotsana ela ohatran'izao. Raha iso amin'ny tanana moramora dia ahodikodina kely ohatran'izao. Tanana malefaka tsara avy ny sasana, malefaka tsara no atao fa tsy tanana ela maloto be avy ny lalao avy namanta any, mila madio tsara ianareo anankiroa. Ampiova ilay malefaka kely ohatr'izao somary kapohana mafimafy ohatr'izao dia ahotsakotsana kely ohatran'izao. Jereo tsara i madama mitindry hoe zany kiripis ohatry ny ahoana ndraiky ny itiavana anazy sao dia mba ohatra ohatran'ny mitindry aleoko mba atao kely ohatran'izao. Mifampiresahana ianareo anakiroa satria misy ny vehivavy tsy tia ilay ohatran'ny kitikitihana sy kapokapohana ohatran'izay dia manjary lasa mampiady anareo. Ilay vehivavy koa mieritreritra hoe tsy fa maninona natao zany tsy tiako zany dia lasa olana avy eo aminareo. Mifampiresaha ianareo dia raha mazoto madama dia atao, raha tsy mazoto dia efa izay moa zany. Ho andry ihany koa ry princesse efa lamaody vaovao moa zany ny fiainantsika amin'izao vaninandro izao. Mba miezah ihany koa ry raha te hankafy dia mila hoe mankaty ilay zavatra atao fa raha tsy mankafy tsisy fahafinaretana azondry eo. Misy fotoana ela zao raha ohatra ka le hoe avariariana ary ela manisy dia eo alohan'ny ela eo le izy ela rehefa mipôpy iny asio le manotsakotsana ohatran'izao, ahotsakotsana le raviny anankiroa, ahotsakotsana kely somary ampakarina kely atao manao ohatran'izao. Ahotsakotsana ohatran'izao le izy dia somary kapokapohana, kisaka kely ohatran'izao dia atao kely manao ohatran'izao, kisaka kely ohatran'izao dia manao tilika manao ohatran'izao dia somary sotosotomina kely manao ohatran'izao. Ao ve? Dia ilay lazaiko teo aza misetrasetra satria misy ny vehivavy sasany tsy dia tia an'ilay izy dia mifampiresaha fa rehefa tia madama ilay izy afaka atao tsara dia izay tian'ny madama ny atao, raha somary mafimafy na ilay tsotsotra ny atao ilay somary maherihery setra kokoa dia izay. Maso to.